Ankizy maro no efa maty ny aretina kitrotro ao amin'ny distrikana Soalala raha ny fitaraina andreo vahoaka sy ny ben'ny tanàna efatra mandrafitra an'ity distrikana Soalala ity. Lasa andoavam-bola nefa ny vidina fanafody izay fandefitra ny aretina kitrotro ho hatrany ny fanazavan'ireo mponina. Voalohany indrindra resaka aretina kitrotro ity zany tena efa mifafy be eto aminay eto. Fa manaraka an'izay le fomba fianaka zany efa mila sy voatazona mihitsy. Aiza moa eto aminareo? Eto Soalala. Dia ny zany zany makomitoky tany anaka fa nivory tao zay indray mandeha momba anazy tao maefa tokony andrikitra voalohany amin'ity fahasalamana ity dia ireo zany tena mbola sy voafetra mbola sy feno izy le effectif tokony hanomezan'ny fanjakana fanafody momba ny kitrotro sy azahoana fanafody bojo. Antiako tagnana fotsiny zany amin'ny fanjakana maefa mba mangataka zay mba azahoan'ny Soalala fanafody aingana indrindra hisoroana ny kitrotro. Momba ny aretina kitrotro ity zany mba mangataka amin'ny fitondrana ambony zany zay mba hijery ankaiky satria efa marobe zany ny zaza maty ny aretina kitrotro io ato anatin'ny district Soalala. Ka ny tena olana ny vahoaka sahirana ny fanafody lafo tsy manan-katao le olona voatery maty fotsiny ny zaza. Ka mba mangataka zay mandefasana fanafody haingana dia haingana aty amin'ny district Soalala. Ny aretina kitrotro no tena aretina zay mandripaka ny zaza madinika ao anatin'ny commune fenay noho ny tsy fampiany tobim-pahasalamana. Zany hoe anatin'ny commune ray dia tobim-pahasalamana 3 misy ao amin'ny faritra misanay ka any le aretina zany tara ny fitraboana azy ka mahatonga le zaza ho maty foana. Ka mangataka amin'ny fitondrana maefa zany mba hanampy amin'ny fanampiana ny tobim-pahasalamana ao amin'ny commune Tsakomileka. Takiany ireo vahoaka amin'ny Soalala ny anaovana ny maimaim-poana ny fanafody ho fanefitry ny aretina kitrotro satria dia efa betsaka ny ankizy no maty nyity aretina ity. Vehivavy iray no maty teo am-pandihizana atao anatin'ny trano filanonana iray ny aliny asabotsy 7 marsa teo tokony tamin'ny 20 oros. Maty tampoka ity vehivavy ity raha ny fizahana nataony mpitsaba avy ao anivony BMH azy. Taoriana nafatesany ity raim-pianakaviana ity dia iretin'ireo olona tamin'ny trano fandihizana io izy ary efa tonga tena amin'ny hopitaly. Raha le nandia dia nitambotsitra tampoka dia nioentina tany amin'ny SOS. Raha fa tonga tany amin'ny SOS dia hoe hoentina any amin'ny Pezaga Androva zany io olona marary io satria efa tsisy azo deo atao tsony. Rehefa tonga tany moa izy dia efa maty. Zany hoe rehefa maty ohatran'ireny zany izy ka tsy mitsabo zay Androva ao Pezaga sy azy io dia izahay no mandray ny constatation de décès zany momba an'izay. Raha tonga tany izahay teo amin'ny 7 maraina ny alatsinainy nahita ny vata mangatsika ny tovavy io mariako etona fa mbola mandeha ny fanadiadiana sy mandinika ny élément zay antananay izahay kanefa nazanona tsy zany. Raha ny constatation sur place nataonay hatram'izao tsika miteny zao dia mahita izahay fa mort subite na hoe fahafatesana tampoka no nahazo an'io tovavy io zany arakaraka ny constatation hitanay ary dinihana atsakasandava ny vatany zazavavy io hatrany amin'ny lohany hatrany amin'ny tongony dia zay no hitanay. Kanefa kosa nisy ihany koa ny sinina ataoko hoe vitsy dia vitsy ny eritreretana fa hoe araka ny malaza etseroa hoe poizina na hoe empoisonnement no nahafaty an'io zazavavy io. Mbola mpandinihana azy izahay amin'izao fotoana zao fa raha izahay ato amin'ny médecin ny BMH no antanina zao tsika miteny zao dia hoe fahafatesana tampoka no nahazo azy vokatra ny fijanona ny fony tampoka zany dia mbola madinika zany ny izahay ato amin'ny BMH. 13 taona ity vehivavy ity ary mananjanaka iray rantry ny Irina Filibertine no anarany. Entina alevina anomainty rano izay toerana ny avingy ny nofy mangatsikany. Misokatra kosa ny fanadihadiana mikasika ny lafaty ity vehivavy ity. Tsy misy ny fandraisana anjara amin'ny fitokonana atreto ataony syndicat mpiasany Jirama eto Mahajanga. Miasa izy ireo ary misokatra toy ny mahazatra ny birao rehetra. Ny any andrenivohitra no manatanteraka izany
izay mitaky ny fialany tale generaly ny jirama manoho ny asa andavanandro noho izany ny mpiasa rehetra eto Mahajanga. Toerana maro no nandraisanareo mpivahiny nandritra ny fankalazana ny valomarsa fetin'ny vehivavy teto Mahajanga, toerana natoriana sy nandrahoana sakafo. Isan'izany ny tetsy amin'ny CEG Charles Renel. Tato no nahitana ny avy any amin'ny faritry Sofia, Bonglava, Betsiboka. Nanao ahoana ary ny fahitan'izy ireo ny fandraisana. Izy koa zay avy any avy amin'ny région Sofia aloha niditra amin'ny plage toy tena afa-po zahay akato amin'ny resaka tragno zany rano mahampy zay ny tena hitanay maloha. Magnaraka teniny madame Memouna igny za tegna hafa-po sady milamigny afa izy zany mahafa-po zahay resaka rano, resaka jiro, resaka fiaignanay tato milamigny soamantsara tsisy sotasota. Tena nahafinaritra ny fandraisana anay teto amin'ity Charles Renel aty. Inona le nahafinaritra? Le fomba fandraisana na afa-po satria na ny toerana madio tsara, ny rano misy rano azona ampiasaina ara-dalàna tsara. Reny mantsy tena zava-dehibe indrindra fa ho aminay vehivavy zany. Avy aiza moa nareo tsy avy any amin'ny faritra Betsiboka zay to. Zany eo ato faritany Mahajanga ihany. Fandraisana anareo tato? Tena nahafinaritra ny fandraisana. Ino le nahafinaritra? Le rehetrarehetra na ny filahara, na ny fandraisana, ny mpanao organisation, na ny trano, rehetrarehetra jiabijiaby mihitsy. Nareo moa avy aiza? Avy any Bonglava. Tena mahafinaritra dia tena mahafinaritra ny fifandraisana satria ny rehetrarehetra zany complet daholo ato anatin'ity sekoly ity. Fandrinany anay ato ara-dalàna, dosy ato ara-dalàna, WC ato ara-dalàna, ny rano fandrinany rehetrarehetra complet daholo. Tena mahafinaritra fa dia misaotra indrindra. Afa-po tena afa-po zahay Bonglava. Ary mbola manantena hiverina tena manantena ny fiverenana zahay ary dia mbola maniry ny fiverenana te Bonglava aty. Ary mbola manasa nareo faritra eto Majunga ihany koa mba ho tonga aminay faritra ny Tsoromandiry fa ho valianay zao so vitanareo zao. Ankoatra ny mahatoby fandraisana dia ny ihany koa tanteraka tao anatin'ny ambiance ireo mpivahiny. Miteraka korontana ao amin'ny fokotany ny mahavoky avaratra ny fisiany ramatoa iray izay nividy tany tamin'ny fokon'olona tao an-toerana. Izy izay mitady ny analebiazana ny lalana. Tamin'ny taona 2024 io ramatoa io no nipetraka teto amin'ity fokotany ity. Efa nisy trano manodidina n'ilay tany novidiny ary lalana kely tamin'izany. Nangataka ny analebiazana ny lalana ilay ramatoa ary dia nanaiky ny fokon'olona. Tampoka teo anefa mitady ny lalana ho 2 metatra indray izy. Teo no nitrangany olana. Lasa fanolanana izany ka mitiraina ny fokon'olona. Be mbiky zany zay mieritreritra n'ity lalana ty amin'ilay zavatra ataon'ilay madama anazy amin'ilay tokotany any amin'ny 4e position any. Rehefa mividiny io tany io zany, nisy lalana zany taloha teto ny lalana farany teto. Alohan'izy hividy io tany io zany nisy lalana teto zany niviry amin'ny tany. Rehefa azony zany io trano io dia tonga avy any zany izy dia nangataka lalana tamin'ny fokotany. Dia niacceptenay ilay fangatany lalana. Rehefa avy eo amin'izay zany nomenay zany io lalana 120 metra io dia amin'izao zany izy mbola mila an'ilay lalana 2 metra zany satria nieritreritra ny angamba mety hoe androdana n'io tranona io mihitsy zany ny tena tiany atao dia tsy hanome lalana n'io vovo fakan'olona rano koa satria misy vovo iray zany ato fakan'olona rano. Vovo zany vovon'ny fokon'olona mihitsy zany izy io na dia olona tokana ary nanamboatra anazy. Izy indray zany manakorotana amin'ny fiarahamonina anay eto. Androdana ny tranonay zany nieritreritra ny amin'ny manoloana ny lalana 2 metra io. 2018 madame hoe zany navy teto zany hitan'ilay lalana zany kely ahoana ty lalana ty nitoriana ary zay amin'ny fokotany nitoriana ary zay amin'ny commune ahoana zany fandehany lalana tany raha ohatran'izany izy nambarako tsy problème agnakisana zany nanakaty folotogno mahery mipetraka eto agnarotaka anay eto fa izy moa izy miteny izy tamin'ny ay hoy zanakan'olo mahay lalàna zany nambarany izy. Tonontonona ny tompony andraikitry ny commune ho nanampy azy amin'izao raharaha izao. Milaza nefa izy fa tsy misy antota-taratasy avy amin'ny commune izay lazainy fa efa nidina ifotony. Tsy nanaiky ity farany fa mitaky io 2 metatra io ka ny fandrodanana ny tranon'ireto fokon'olona ireto no ilainy na fanakisana ny fefin'olon-tsotra iray eny an-toerana izay efa nanome ampahan'ny tany izay atao lalana ho azy. Taratasy nanao demande za fa tsy nanofinofona. Matoa donc zareo tamin'ny commune nanaiky an'io reo tsy adala. De maire dare satria alohan'ny manamboatra trano tokony mandeha manao taratasy any amin'ny commune nanao taratasy nanao demande za fa tsy nanofinofona. Matoa donc zareo tamin'ny commune nanaiky an'io reo tsy adala.